Fanambarana ihany koa androany maraina ny vondro politika mapara teny amin'ny foibeny teny amin'ny Roxy Antaninarenina ny fanendrena ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta izay ho ataon'ny filoham-pirenena sy ny mahakasika ny biraomaritra eo anivon'ny antenimieram-pirenena moa no isan'ny votoatin-dresaka tao anatin'ity fanambarana ity. Manameloka ny fikasana andravana ny biraomaritra ny antenimieram-pirenena ny vondrona politika mapara raha nanao fanambarana an-gazety androany maraina. Fanambarana izay notapahany fivoriana tsara-potoana tanterahana ny alahady 17 volana marsa teo. Manome fitokisana trano fitsarana momban'ny lampanirena ny ireo mpitarika ity vondrona politika ity ary miantso azy ireo hitandro sy hampanaja ny lalana fototra misy eto amin'ny firenena. Raha ny makasika kosa ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ny filoha Rajaonarimampianina dia namafy ireto mpikambana eo anivon'ny mapara ireto fa manka herin'ny filoha izy ireo. Eo amin'ny fanendrenan'ny praiministra vaovao dia notsindriana izy ireo fa vonona amin'ny adefitra izy ireo indrindra amin'ny fampiarana ny andiny fa 450 lalam-panorenana. Efa inona totry ny mampahare ny premier ministre fa resam-pianakaviana izany resam-pianakavian'ny ASVM sy mapara izay tsy tokony hivoaka an-gazety raha ohatra ka sanatria voatery asiana fanovana. Erana le milefitra na tsy milefitra satria manitsaka lalam-panorenana raha vao manofa izy ary ny anova melo izay nanaovaka azy hoe resam-pianakaviana izany. Misokatra izany ny ady hevitra sy ny fifandresen-dahatra nanamafy hatrany ny vondrona mapara fa tsy tompon'antoka amin'izay krizy vaovao mety ateraka ny tsy fanajana ny lalam-panorenana sy ny safidim-bahoaka izy ireo.